ONG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalambavao. Manana roapolo andro aorian'ny fahatondravany lisitry ny mpifidy eny anivon'ny fototrana ankehitriny ny olom-pirenena anaovana fihetsiriana ny fanitsinany momba azy anatin'ny listim-pifidianana izay nofaranana vonjomaika androany ny tany olom-pirenena tafiditra anatin'ny lisitra izay manodidina ny 700 ny tanjona napetraka hatreto. Mitombo isa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana ireo firenena maniry ny hiditra ho mpikambana ao anatin'ny BRICS. Ny BRICS izay namorona ny Nouvelle Banque de Développement ho fanatanterahina ny asa-pandrosoana amin'ny alalan'ny famatsim-bola ho an'ireo firenena mpikambana. Mirongatra amin'izao fotoana ny asa fisolokiana amin'ny alalan'ny vovombolamena osoka eny amin'ny fiarahamonina. Tambazotra iray ahitana olona maro no mpiray tsy kombakomba amin'izany raha ny fijoroana vavolombelona nataon'olona iray izay very vola 10 hetsy miaraka amin'ny entana sarobidy. Niakatra avroeny mahery ny vidin'ny karaoty eny an-tsena tato anatin'ny herinandro raha novidiana 500 ariary ny kilao ny fiafaran'ny volana martsa 503 hatramin'ny 5,000 ariary izany. Ny otsakorana ny sesesy nitarika ny fahasimban'ireo volo no antony fiakaram-bidy. Ny aona andatabatra boribory ifandresena lahatra amin'ny ampitsarana ny ady nisy teo amin'izy ireo nandritra ny 7 taona i Arabia Saoudite sy ireo mpikioma Houthite any Yemen amin'izao fotoana. Fiaonana izay tsy nampiany maro noho ny fahavoazana ara-toe-karena sy ny fatiolona maro nandritra ny sin'izay ady izay. Talata faraika amby folo ny volana aprily taona 2024 ampifaliana indray tombo kilasy tombo vavy no hijidiana ny tokantranao. Amin'ity alina ity tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy aterina ny arahaba ary manasanao ihany koa. Anaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany dia ny fiomanana amin'ny fividianana no ndeha anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Manana 20 andro aorian'ny fahatongavan'ny lisitry ny mpifidy eny anivon'ny fokotany amin'izao fotoana izao. Ny olom-pirenena anaovana ny fitsirihana sy ny fanaraha-maso ny momba azy anatin'ny listim-pividianana izay nofaranana vonjomaika tamin'ity androan'ity hono teo anivon'ny seni. Mahatratra 70,20 isan-jato ny tanjona napetraky ny seni hatreto no tratra tao anatin'izay fanavaozana tanteraka ny listim-pividianana izay. Abraham Randriamanana. Androany ny famaranana vonjomaika ny fisoratana anarina amin'izao fanavaozana tanteraka ny listim-pividianana izao raha ny tety-andro napetraka ny avy eo anivon'ny seni. Tamin'ny tanjona napetraka izay nametrahana fa maherin'ny 13 tapitrisa nisan'ireo mpifidy voasoratra anarana anatin'ny listim-pividianana. Ny 70,20 isan-jato io ny tratra izany hoe misy ahina amin'ny 30 sy 7,90 tapitrisa ireo olom-pirenena voasoratra anatin'ny listim-pividianana. Ao anatin'izay nefa rehefa nanao ny fanadiovana ny teteny anivon'ny seni tamin'ny alalan'ny fampiasana ny rindram-baiko izay nisy tamintsika rehefa naaraka izany dia nisy taremarika 3,700 sy 66,313 no hita fa anarana mitovy nisy veriverenana zany. Fa akoatr'io dia nisy olona 1,20 sy 7,3 379,161 izay tsy tomombana loatra ny mombamomba azy tany anatin'ilay takelaka manokana ilay fiche individuelle. Rehefa kapoka zany no rehetrarehetra eo dia ny taremarika na avitana fanadiovana amin'izao tsika miteny izao 2,703 sy 9 tapitrisa 9,623,662
mikasika ireo jugement supplétif izay nitanterahina niarahana tamin'ireo ministera voakasika efa tafiditra anatin'ny lisam-pifidianana izy ireo izay niafen'ny fepetra raha nambarany avy eo anivon'ny seni azon'ny olom-pirenena na ny antoky sy ny fiaraisa-mon'ny-pirenena atao izany ny manao ny fitsiriana amin'ny lisam-pifidianana aorian'ny famaranana vonjy-maika ny lisitry ny mpifidy ny anivon'ny fokotany ary mitondra ny fanisiana izany fanaovana an'ilay atao hoe fanamarina na fitarainana aorianany fitsiriana dia manana roapolo andro zany ny olom-pirenena manomboka amin'ny vaninandro atongava an'ilay lisitry ny mpifidy ny anivon'ny fokotany zany hoe mety anio ihany dia mahita ny fokotany mety rapitso arakaraky ny elanelan'ny toerana misy ny fokotany sy mba tsy mangaiky amin'ny seni ny anivon'ny distrika zay nandraisana azy miankina amin'izay elanelan tamin'izay zany hoe lay avy eny amin'ny ratsy mangaiky amin'ny commune miakatra amin'ny distrika mandray an'le izy dia misy firaisa-mon'ny-pirenena ao misy avy amin'ny antoko politika tokony isy an'izany any satria ny an-tanina daholo reny hiara-anatrika an'izay sérémonie zay dia aorianany anio zany mety raha ho amin'ny fokotany akaikaiky mety anio ariva dia mety voaray tsy fantatra arakaraky ny fandaminana fa amin'ny terinarotiro farafakeliny a tsy maintsy fatomeny anivon'ny fokotany izy dia eo ny manomboka le roapolo andro anaovana le fitsiriana le ino fitaraina sy fanamariana zany nanamafy ny fanentanany any olom-pirenena ny tompony andraikitra ny amin'ny fisoratana anarina anatin'ny lisam-pifidianana izay hikatona tanteraka ny farany volana meo avy izao ankoatra izay vita ankehitriny ny fandravonana ireo FDB nandritra ny dinika fifanankalozan-kevitra manodidina ny zotra-pifidianana nataon'ny seni ary navoitra anatin'izany ireo sosi-kevitra azo raisina ho fanatsarana ny fomba fiasa andalina ny fametrahana ny tetiandro isin'ny fiaonana faharoa amin'ny fanatanterahana ireo FDB nandritra izany raha ny fanazavana fa mbola tsy tratra araka izany raha ny tanjona nandritra ny famaranana vonjy-maika ny lisitry ny mpifidy tamin'ity androan'ity toy izay ihany koa ny zava-misy tao amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany araka ny tatitra androany nandritra izay famaranana vonjy-maika ny lisitra izay mbola ny sivy amin'ny fitopolo isanjato ny olom-pirenena no voasoratra anatin'ny lisitry ny mpifidy Anja Robert Kolo Mahajanga mbola tsy tratra ny tanjona tamin'ny fandresendahatra ny olom-pirenena teto Mahajanga voalohany amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy nandritra ny fanavazana tanteraka ny lisitry ny mpifidy 2022 telo 2022 ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany izay manana fokotany 420 dia mbola ny sivy amin'ny fitopolo isanjato ny olom-pirenena ihany hatreto no tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy raha ny faraika ambin'ny folo ny volana aprily no tetiandro voatondry ny seni amaranana vonjy-maika ny fanavazana tanteraka ny lisitry ny mpifidy aloha tsorona ny marina fa mbola tsy tratra satria zay ny mahatonga ny miteny mbola manantona re amin'ireny fokotany reny satria eo amin'ny sivy amin'ny fitopolo isanjato eo zany ny Mahajanga voalohany hoarina amin'izay atao hoe objectif hotratrarina ary ny isan'ny ataoko hoe mpifidy ao anatin'izany lisitry mpifidy vonjy-maika izany dia 113 194 électeurs zay zany no voasoratra tafiditra ao anatin'ny lisitry mpifidy zay no fananana vonjy-maika androany io mbola manana hatramin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana Mey izao ny olom-pirenena tsirairay manantona eny amin'ireo birao fokotany manamarina sy manara-maso ny mombamomba azy nilaza ny mpanolontsaina manokana ny seni izay miay ety amin'ny faritra avaratra fa ampy ny hoentimanana amin'ny fanatanterahana ny asa totsika tonga atreto aloha amin'izao famaranana vonjy-maika izao dia azo eritreretina ary tena ampy no hoentimanana mety misy rahantsika malala ny hoe tsy fahatomombanana fa na izany aza izay dia mahita hoe tomombana tsakany sy andavany satria atreto dia mbola mitoy itsika koa entanina zany itsika olom-pirenena tsirairay avy itsika fiarahamonim-pirenena mba hanentana an'ireo olom-pirenena itsika ihany koa antoko politika mba hanentana ihany koa an'ireo olom-pirenena tsy akanavaka fotoana aorianan'izao zany dia ho tonga eny anivon'ny fokotany ny lisitry ny mpifidy dia afaka manantona manamarina isika tsirairay avy eny anivon'ny fokotany miroso amin'ny fametrahana ny lisitra isa-pokotany ny ratsa mangaika ny seni manomboka androany ka manana 20 andro anaovana fanaraha-maso sy ny fanamariana eny amin'ireo fokotany ny olom-pirenena tsirairay ao anatin'izay famaranana vonjy-maika ny lisitra mpifidy izay hatrany fa hiazo an'ny fianarantsoa vetivety enina amby efapolo sy roanjato sy enina arivo sy valo alina amin'izao fotoana ny isan'ireo voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana amin'ireo boriboritany miisa 7 mandrafitra ny distrika ny Fianaratsoa voaloha na mbola manjavozavo aza ny fanarahany ireo tetiandro napetraky ny seni mahakasika izay fisoratana anarana
Anatin'ny lisitra mifidy izay amin'izao fotoana izao mifanamarinana ny anarana ihany no azo ny olom-pirenena atao amin'izao fotoana izao. Aingorakotony irina kolo Fianaratsoa. Io maraina io no nitotosaina ny famaranana vonjomaika ny lisam-pifidianana atao anatin'ny arrondissement 7 atao anatin'ny distrika ny Fianarantsoa voalohany. Ny tsikaritra tao anatin'izay dia vitsy ireo antoko politika no nanohina ny antso atao anatin'izao famaranana vonjomaika ny lisam-pifidianana izao. Asaika nahazo fiantsoana avokoa moa na ny antoko politika na ireo fiarahamonim-pirenena misehatra eo anivon'ity raharaham-pifidianana ity. Ilay listra nomboka tamin'ny 1er oktobra nangiraka n'ilay agent censeur ny CENI mitety tokantrano mandra-pahatonga ny raika amby 3 ny volana desambra. Rehefa tapitra iny dia mbola mitohy ihany ny fitetazana tokantrano izay ataon'ireo céléreantsika ireo teny amin'ny tokantranontsika izay mitety ny tokantrano ihany koa maka ny anaran'ny olona feno taona manana kara-panondro ary mangana zao tafiditra anatin'ny lisitry ny mpifidy io. Rehefa taorinan'izay dia mandeha ny fanaovana saisine lista vita le izy amin'izao fotoana izao dia androany ny famaranana vonjomaika amin'le izy. Aorian'ny androany zany dia hipody any anivon'ny fokotany io lisitra io. Raha misy ny fahadisoana madinidinika ao anatiny ao arintsika zavatra zay. Dia raha misy indray tsy tafiditra dia mbola raisina foana ny anarantsika any anivon'ny fokotany eny. Na tonga nanatrika izany famaranana vonjomaika ny lisam-pifidianana izany ny solitera ny antoko malagasy miara-miainga dia tsy nanao siny ny fitanana an-tsoratra makasika nyity famaranana vonjomaika ity. Raha ny araky ny lalàna zany ny fanamety hoe araky ny décret 2022 1639 dia nifanana tamin'ny raika amby 3 janoary 13 sy arivo ny fanaovana ny liste électorale. Raha tany amin'ny raika amby 3 décembre zany ny farana refonte dia namenany ny raika amby 3 janoary iny. Teo zany no ny farana liste officiale. Fa nisy zany ty tovana ity izay hoe ny CLRE sy ny olona nanatony tany fokotany zay zany no ohatrany hoe nampiahia zay zavatra zay. Ary tsy officiel zavatra zay ka zay no mahatonga ny atoko memany hoe ity zavatra ity zany raha tena tsy mazava tsara sarotra be ny hanekena ino satria tsy manaiky an'io zahay. Fa raha ny officiel zany teo amin'ny raika amby 3 janoary ny fifarana ny lista ara-dalàna. Nisy fanamarinana marina tamin'ny atoko teo makasika an'ilay famaranana vonjomaika. Hoe nahazo baiko ny zareo fa ny rehefa fahitako azy zany tsy olona agnaty anatin'ny distrika Fianarantsoa ihany le izy fa any amin'ny CNFUB tonga dia fasina an'ilay fanamarinana fa tsy aty amin'ny distrika. Dia zany hoe tsy dia misy zavatra azontsika resana firy zany makasika an'iny aloha. Fa ny sanatra amin'ny 7 marsa moa izao nofaranana vonjomaika izao fa mbola isy ny fiverenany ny reto lisitra ireto eny anivon'ny fokotany indray avy eo. Fantatra fa ny folo jona izao nofaranana tanteraka amin'ny fomba ofisialy izany lisitry ny mpifidy izany. Vaovao ny toe-karena kosa indray dia nanomboka omaly ary aritra herinandro ny réunion de printemps ho an'ny taona 2022 izay tontosaina ny Washington amin'izao fotoana izao iarahan'ny vondron'ny banky iraisam-pirenena sy ny FMI ary isany mandray anjara amin'izany Madagasikara ankoatr'izay raha ny fantatra iova manomboka ny volana jolay izao ihany koa ny solitena ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara. Iatosay karak' izany ho isolo an'ny Marie Chantal ho an'ny Ligara solitena ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara. Iatosaika izay efa nitena andraikitra maro toy ny natompona andraikitry ny asan'ny banky iraisam-pirenena azy tao Benin. Nanomboka tamin'ny volana Aogositra 2022 ny tenan'izay efa niasa teo anivo ny banky iraisam-pirenena ihany koa. Nanomboka ny taona 2023 firenena maro ihany koa teto Afrika no efa nanaovan'izay asa mahiraka teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena azy izay. Fa ao anatin'izay tontolo ny toe-karena izay hatrany dia mitombo isa amin'izao fotoana ireo firenena maniry ny hiditra ho mpikambana ao anatin'ny BRICS eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Amin'ny BRICS izay namorona ny Nouvelle Banque de Développement ho fanatanterahana ny asa pampandrosoana amin'ny alalan'ny famatsim-bola ho an'ireo firenena mpikambana ao aminy. Tombony Madagasikara amin'izao fotoana izao ny ahafahany misokatra amin'ireo firenena sy vondrona hafa toan'ny BRICS ahafahana moa zany manatanteraka ireo asa fampandrosoana hoy ny mpahay toe-karena iray izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity. Abraham Randriamanana. Ho tanterahina tsy Afrika atsimo ny volana Aogositra ho avy izao ny fihaonana tapon'ireo firenena mikambana anaty BRICS izay ahitana ny Brésil, Russie, Inde,
Chine ary Afrique du Sud. Ireo firenena dimy anaty BRICS ireo izay namorona ny Nouvelle Banque de Développement ny taona 2014. Tanjona tamin'izany ny fametrahana rafitra ho an'ny fampindramam-bola sy ny famatsim-bola anatanterahana ny asa fampandrosoana ho an'ireo firenena mpikambana ao aminy. Rafitra izay tsy mifanalavitra amin'ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena ny fomba fiasany amin'ny ankapobeny. Mitovy avokoa ny petra-bola ho an'ireo firenena anatin'ny Nouvelle Banque de Développement BRICS. Io banky napetraky ny BRICS io zany izay mikarakara resaka fampandrosoana amin'ny ankapobeny hoe matanjaka noho ny banky mondiale ary tsy ny firenena amin'ny BRICS ihany ao anatin'io fa misy firenena matanjaka hafa amin'ny tany tandrefana. Mahasamihafa azy fotsiny angamba ao amin'ilay conditionnalité hoe souple kokoa ny conditionnalité ny anjaro noho ny banky mondiale ary miditra kokoa izy amin'ny resaka fampandrosoana amin'ny ankapobeny. Infrastructure zany ny tena ataony banky firon'ny BRICS io. Zay mahatonga ny banque mondiale zany ankehitriny lasa mora kokoa zao ny déblocage de fonds, ny signature na accord de crédit ny atahorany zareo zany hoe dépasser ny banque de développement zay nataon'ny BRICS. 700 ny 7 miliara ny mponina maneran-tany ankehitriny no anaty BRICS ary mahatratra 200 ny arikarena fahobe maneran-tany ny fisiny. Isan'ireo mpifaninana amin'ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny ny BRICS. Atony fironan'ny BRICS ny fahitan'ireo firenena dimy ireo ny tsindry entin'ny firenena Amerikana eo amin'ny toe-karena iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena ka mahatonga ireo firenena hafa tsy misitraka ny tombontsoa amin'ireo famatsim-bola isan-karazany. Naorin'ny BRICS araka izany Nouvelle Banque de Développement izay manana tahirim-bola amin'ny tetina $100 miliara ankehitriny. Amin'izao, efa noharin'ny BRICS ny arikarena fahoben'ny G7. Mahatratra 3.5 ny tahan'ny arikarena fahobe ho an'ny vondrona BRICS. Raha oharina ny an'ny vondrona G7 izay 3.7 hatramin'ny taona 2013, vinavinaina hitombo hatramin'ny 10% ny arikarena fahoben'ny BRICS maneran-tany manoloana ny fisokafana amin'ireo firenena hafa. Ampolony mahery ankehitriny ireo firenena nametraka ny fangatana hiditra ho mpikambana anatin'ny vondrona BRICS. Isan'izany Argentine, Iran, Mexique, Arabie Saoudite, Turquie sy ireo avy amin'ny continent afrikana toa ny Algérie ary isan'ireo firenena farany tafiditra ho mpikambana tao anatin'ny BRICS Egypte ny volana febroary lasa teo. Raha ny angom-baovao natao, isan'ny tombony ho an'ireo firenena anatin'ny BRICS ny fanomezan-danja ny sandam-bolan'izy ireo amin'ny alalan'ny fampitomboana ny fifandraisana ara-barotra amin'ireo firenena ivelany, fa ihany koa mivondrona ho an'ny tanjona fampandrosoana iombonan'ireo firenena anatin'ny BRICS toy ny fanazana ny ravitra ara-politika sy ny ara-toe-karen'ny firenena tsirairay. Araka izany, maro ireo tombony azon'ireo firenena mikambana ho amin'ny BRICS ka mahatonga ny firenena maro maniry ny hiditra ho mpikambana raha toa ka mbola mijanona amin'ireo mpamatsy vola mahazatra i Madagasikara hatramin'ny androany. Madagasikara ane tsy tokony hoe anana partenaire ray ihany fa tokony ataontsika hoe sokatra amina partenaire samihafa. Ho anazy zany hoe ina moa ny olona Madagasikara afaka misokatra. Manina moa firenena hafa misokatra ho any amin'io banque de développement BRICS io fa manina moa tsika tsy sokatra. Ny FMI iny mikarakara resaka ataontsika hoe politique monétaire sy resaka ataontsika hoe resaka inflation politique monétaire zany nataon'ny FMI. Io le hoe gendarme financier du monde ny FMI. Ny banque mondiale ndray mihitsy resaka fampandrosoana. Azadiny fa ny firenena rehetra ao BRICS membre ny FMI. Zany io zany tsy miala. Io zany itovizany rehetra. Ny ato amin'ny politique de développement zany mety tsy hitovy satria zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy concurrent ny FMI mihitsy les banques de développement le nataon'ny BRICS. Fa ataontsika hoe afaka mifamenony financement ny banque de développement en BRICS sy ny banque de développement hoe amin'ny banque mondiale. Ankoatra izay, nanamafy ny mpahay-toe-karenany amin'ny ahafahan'ny famatsim-bola avy amin'ireo mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena mifameno amin'ny fanatanterahana ireo asa fampandrosoana ho an'ny firenena. Ao anatin'izay tontolo ny toe-karena izay hatrany fa mahakasika ny Asia-Piarina ary Enakibontany izay mbola mandalo fotoan-tsarotra hatramin'izao kosa indray dia tsy araka ny tokony ho izy ny valeur nambanan'ireo mpanondrana ary Enakibontany antony nametrahana ny droit de sortie alaina mivokatra ary Enakibontany amin'izao fotoan'izao ho ny tompon'andraikitra teo anivony faditseranana tamin'ity androany ity. Valeur de référence ny fanarahany mpandrara sy ny ministera ny ary Enakibontany ankilany no ampiasaina amin'izao fotoan'izao ho ny teo anivony Saint-Promimadina na syndicat professionnel des mines de Madagascar ka antony ilazana izy ireo fa tsy mitombana io fanazavana na rosony teo anivony faditseranana malagasy io tamin'ity androany ity olona saina.
ho sarotra ny fanafaonana ny droit de sortie amin'ny fanondrana ny arena kibony tany raha ny nambarany tale général ny fahatseranana androany. Ny droit de sortie izay noraisin'ny fanjakana no ny fanambarana nataon'ireo mpandraharaha tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy raha ny fanazavana. Ny zavatra hita tatia amin'ny fahatseranana rehefa mipetraka reny déclaration douane reny dia be dia be ny fraude hita ao anatiny amin'ny produit minier. Fa ny zavatra hitanay zany rehefa natao ny déclaration dia en moyenne 1 à 1,5 $ no déclarena par kilo. Ohatrany hoe zavatra ho déclarena mila nasiana valeur fotsiny le izy dia zay ny antony nametrahana ny droit de sortie iny. Fa ny lalàna moa ny lalàna ihany mampiato azy na manova azy tsy manana ny fahefananao an'izay ny aty amin'ny fahatseranana fa tsy maintsy ny fikitiana an'izay dia tsy maintsy ny loi de finance manaraka ka ny mesure clause transitoire zay zany nahitana maromaro tsiraisina niaraka tamin'ny secteur minier. Ambonin'izay moa misy ny dialogue public zany hoe efa nisy anankiroa natao niaraka tamin'ny ministère ny mine dia aorinan'izay mbola misy ihany dialogue public privé ho atao miaraka amin'ny secteur privé ny koa mba ahafana manatsara amin'izay mesure tokony raisina manaraka eo. Manoloana izay tokony ifanantona sy ifanaraka ny ministera ny arena kibony tany sy ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola hoy ny Saint-Pro Minimady izay ivondronana mpandraharaha mahery ny telo hetsy sy iray tapitrisa manerana ny nosy. Antony ny ministera mpiay azy ireo sy ny mpandraharaha no nametraka ny valeur de référence ampiasaina amin'izao. Fa ny droit de sortie kosa tompoko dia tsy anatiny io code minier ny droit de sortie fa vola tadiavin'ny fandrakana amenona ny banga amin'ny kitabom-bola mpanjakana le izy. Tonga zao amin'izao fotoana zao zany niakatra efa tsarivo mahery ny ray dollar asiana ny droit de sortie. Raha mba mahafantatra kosa ny douane ny fahavoazan'ny mpandraharaha nandritra folo volana zay tsy nanondrana entana noho ny fitakiana ny valeur de référence. Folo volana zay tsy afaka niasa satria nijery an'io ny valeur de référence io ny ministère ny arena kibony tany sy ny mpandraharaha dia nandrafitra an'io donomeny azy zareo. Dia eo zahay gaga raha amiteny izy hoe symbolique ny valeur-ny valeur déclarée gaga mihitsy zay satria mba ohatra manontany tena zay ireo douanier ireo nga efa nanao tsena iresa-pirenena efa nivarotra produit minier tany amin'ny tany ivelany mahafantatra tsara ny valeran'ny vato io taoko ny mpandraharaha no mahafantatra an'io sy ny teknisianina ao ministère ny arena kibony tany. Raha ny angom-baovao natao tamin'ity androany ity vato sarobidy milanja 320 kilao no sary ny fahadiseranana omaly tany Mahajanga ary nisy basy sy bala maro ihany koa tratra tany Toliara avy amin'ny fiaramanidina avy any La Réunion izay andrasana ny fampitam-baovao avy amin'ny tompon'andraikitra voakasika. Ankoatra izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany tiany Ambodivona ny fanamafisana ny fiara-miasa eo amin'ny fahadiseranana malagasy sy ny fahadiseranana koreanina ho fampivoarana ny fahadiseranana eto amintsika. Vola mitetina 3,9 sy iray hetsy sy 5 tapitrisa $, no omeny ny fanjakana koreanina mandritra ny efatona amina tetikasa misa 3. Isan'izany ny fampitombona ny aitao arakajo mirindra, ny fampitombona ny fahaiza manaon'ireo mpiasa ary ny fampitaovana ny fahadiseranana malagasy. Droit de sortie isan'ny ireo teboka ray mbola mampitaraina ny mpandraharaha maro anatin'ny sehatry ny arena kibony tany amin'izao fotoana izao ka antony angatahany izay dinika sy fionana amin'ireo mpisehatra maro ao anatin'ny voakasika ity seha-piarena arena kibony tany ity. Fa saika nifantoka tamin'ny fiainam-pirenena indrindra ny fividianana ny afatra nentin'ireo mpitondra fiangonana nandritra ny fetin'ny pasika teo nasongadina izy ireo tamin'izany ny antony mampikororosofana ny firenena amin'izao fotoana izao tsy diso anjara tamin'izany ihany koa ireo mpino sy ny vahoaka rehetra tsy ny ratsy no tompon'ny teny farany fa ny tsara araka ny namafisin'ireo mpitondra fiangonana Nela Ranevson. Nafonsa ny afatra ny filohan'ny FJKM nandritra ny fetin'ny paka teo isan'izany ny hoe aoka tsisy hopitarika tahaka ny Petera. Ianao feno hafanam-pody isy toerana toan'ny Petera ny kapa ny sofiny maloko mpanompo-mpisorona be mitsangana amin'ny maty. Ianao pitarika be resaka nefa tsy mena mivadika toan'ny Petera nandray itelon'ny tompony ny zavatra ny lokalokana hafa nefa ny tena atao hafa mitsangana amin'ny maty. Ianao mpianatra Kristy nefa toy ireo mpianatra kanosa nitsokana tanjaka na nitsokany tanjaka no mitojony mafy mitsangana amin'ny maty. Ianao mpitsara tsy say mijoro amin'ny fahamarinana manameloka olona
hitanao fa tsy melo koa manasa tanana hoporofo ny fialana ndraikitra feno kanosana toa ny gouverneura plateau mitsangana amin'ny maty. Amin'izao akatoko ny fifidianana izao nisy ihany koa ny afatra ny efa mivantana ho an'ny siampitondra sy ny vahoaka. Ka fifidianana isika amin'ity taona ity. Vola 30 farantsa no namadia any Jodasy any Jesoa Kristy. Mety alaim-panahy, mety alaim-panahy hamatika any Jesoa Kristy amin'ny alalan'ireo madinika ny kandida amin'ny fividianana ny safidy amin'ny fanambatambazana ny vahoaka madinika amin'ny fanomezana eto ivelany. Engany ka tsy ho fitiavana hanao business no irotsahan'ireo kandida iroso amin'izao fifidianana izao, fa tena fitiavana marina hampandroso ny nosontsika. Ianareo vahoaka vokisany manam-pahefana lainga asesika hamon'olo marina de roboka tsy ampisainana asaina mifidy de jiolany fidina eto ireo vahoaka atao Jerusalema fahizay mitsangana amin'ny maty. Ianareo vahoaka mpivadibadika anio miantso eo hosana avy eo miantso eo homboy mitsangana amin'ny maty. Na izany na tsy izany efa misy ny fampandrosoana saingy hita taratra fa mikoroso fahanatrany ny firenena antony ilaina ny fanaovana toetra amin'ny siampitondra sy ireo vahoaka. Toy izany ihany koa ny tsy fisian'ny lalam-by, mpitatitra mpandeha sy ny entana tony teo aloha. Ny orinasa nalaza teo aloha ihany koa efa tsy re anarana intsony. Tsy fantatro asa fandrosoana ity na ifemorana fa maro tsy rahana mpiara-manidina efa tsy miasa intsony. Fa ny tena loza dia ity, sadatry ny vava laditry ny lela tsy manozana, sanatry ny vava tsy manozana eto fa milaza ny zava-misy. Tsy androso mihitsy isika raha tsy miova ny toetsena baranahy. Ny tsy firarahana ny soa iombonana, ny fitsaram-belatsihy hafa ny zavatra tenenina, hafa ny zavatra atao. Dia izay ihany koa no hoentintsika misento vetivety ao anaty doka fohy sy ny momba na tambazotra. Misoloky amina vovobolamena osoka ary mampiasa fandrekirekena ihany koa raha ny fijoroana vavolombelona. Nataona olona lasibatra vola 10 hetsy miampy ireo entana sarobidy samihafa moa izany eo ihany koa ny antotanisa mahakasika ireo. Olona tonga teny anivo ny CSUJR nandritra ny 2 andro ny fetiny Pasika rehefa avy eo. No ana raha tsika izay mandrapitafa vetivety ary. Les
groupe des étudiants en télécommunication vous présente la semaine de la télécommunication du 11 au 14 avril 2023. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable uniquement du 15 mars au 15 avril. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Anjar et Tsarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Fiantsaka miavaka sy mahavarina reharesy lovana ty aoriny tonga navao maizy atsika io arena mipetraka toy ny hoditra izy matezaka nefa malefaka tontolo vao manoka baravarana nisy ainga avao isika gasy mire adre mananazy mianjaika ohatrany hoe manalazy navelany io mary banjinana no avy mahafapoan'ireo mpianakavy teneno anazy averindrany isika gasy aigle d'or Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Mamerina ny arabatra ny tombo klasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alina ity. Isan'ny tarantsika izany dia mirongatra amin'izao fotoana ny asa fisolokiana amin'ny alalan'ny vorovobolamena osoka eny anivon'ny fiarahamonina tambazotra iray no misehatra ahitana olona maro no miraitsokombakomba ary misehatra ao anatin'ity karazana asa ratsy iray ity. Ireo amsendra ireo iray amin'ireo olona sendra azy ireo mpanao ratsy moa izany no nanaiky ny joro vavolombelona tamin'ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity vola 10 hetsy miaraka amin'ny entana sarobidy teny ambozonana moa no lasibatra tao anatin'izay avy tia nokoloana. Iray amin'ireo trangam-piarahamonina maro-pitaraina amin'ny tambazotra an-tserasera ny fisian'ny andian'olona izay mampiasa vovombolamena osoka entina isolokiana raha ny fanadihadiana. Tompony tenan'ireo olona sendra ny mpanao ity asa ratsy ity ary manaiky be fahatany ny zavatra ambaran'ireo mpisoloky. Nambaran'ity iray mpianakaviana ity fa isan'ireo sendra azy ireo ny vadiny ny farany herinandro rehefa netsena ho fankalazana ny fetin'ny Pasika. Tamin'ny sabotsy tokotokony tamin'ny 4 teo. Teny nandeha izy niatsena satria fety moa ny andro dia mba hoe hanomana fety. Dia nandeha izy niatsena amin'iny faritry ambodin'ny sotry. Dia rehefa nandeha izy dia nisy olona teo alohany nandatsaka zavatra, fonosan-javatra misy vola. Ohatrany hoe misy vola zany mifono an'ilay zavatra. Dia rehefa nahita an'iny zany vadiko ohatrany hoe misy zavatra nisitona anazy zany hoe hanaraka an'ilay olona nandray satria rehefa nisy nandatsaka ilay izy dia nisy nandray. Dia tazominy ilay olona nandray ny hoe zarao ty zavatra ty fa ahoana anao rery no ty fa izy nieritreritra hoe vola ilay izy. Rehefa teo amin'izay ilay izy nanomboka teo zany izy tonga dia tsy tompony tenany. Vao nikitika an'ilay olona hoe zarao ty dia eo izy tsy tompony tenany. Vovon-javatra mavo izay nambara ho vovombolamena avy any Ambatondrazaka no tao anatin'ny taratasy. Ny tago vola manetsiny ho takalon'ity voalaza ho vovombolamena ity araka izany ireo mpisoloky. Vola 10 hetsy miampy ireo fitaovana sarobidy sy entana avy niantsenana no lasa nandritra izany. Ary naharitra ora 9 mahery teo no tsy tompony tenany ilay renim-pianakaviana raha ny fanazavana. Dia tena mivadiko amin'izay izy hoe zako iny hitanao maso 5 millions payeko tamin'ilay bandy. Dia tena amin'ny vadiko amin'izay ilay vehivavy hoe mandoa andry 2 millions 5 fa
5 millions le volana ameko teo de 2 millions 5 de zaraitsika mitovy ty zavatra ty entinao ny antsasany de entiko ny antsasany rehefa niazo le vola 2 millions 5 namena an'le vehivavy de eny andalana am'izay zareo nitenindray le vehivavy ento atyky telefone aty fotrany mahatsiaro perte ihany aky zaho fa le zavatra valerana 45 millions latsaka kely vikiny entindry agny nefa vola 2 millions 5 fa eto aty aloha ty telefone aty mba hiatsonondry anahy rapitso de lasa miaraka izy telo tsy nisaraka zany de nandeha eto aty koa ty entanao aty satria izy niatsena zany entana ray sase be de misy akoho naiko hoe atao laoko de nalainy zareo mban'le akoho de rapitso aky mifampiantso tonga taty antrano izy teo am 8 latsaka teo mbola tsy tompony tenany zany izy mbola hoe nivavaka izy tonga tao antrano izy nivavaka hoe misaotra anao fa nomenao ny ty zavatra ty zay vao milamina ny fiainanay ohatra zao olona maro no miretsokombakomba amin'ity karazana asa fisolokiana ity raha ny nambara tafiditra anatin'izany ireo milaza ho mpanefy nanamariana ilay vovombolamena osoka arak'izany tanam-polo miaraka amin'ny vovon-javatra mavo tamin'ny tavoahangy no nentina n'olo tao an-tokantrano ary alina vao tonga saina ity farany ankoatra ireo mpanao asa ratsy izay efa mahery fihetsika amin'ny asa fanendahana amin'izao fotoana mirongatra ihany koa ny asa fisolokiana izay ampiasaina fandrekerekena ka mahavelo taraina ny rehetra ankehitriny enjan'izany ary niaza tratrany any sisa no azo tenenina amin'izao fotoana izao fa ho lasa vesatry ny filohan'ny pirenena manaraka eo ny takaitra napetraky ny mpitondra amin'izao fotoana izao makasika ny tsy famoahana izy ireo ny vola natokana ho an'ny fond routier izay tokony hikojakojana ireo lalam-pirenena manenina nosy amin'izao fotoana izao tsy misy azo antenaina intsony amin'ity fitondrana amin'izoro ity raha ny resaka makasika ny fanamboaran-dalana no jerena amin'izao fotoana izao Henri Florian ambarao mbienimbeny fa ny fahatsarany lalana no antoko ny fampandrosoana ny Madagasikara tsy vitsy anefa amin'izao fotoana izao ireo mpampiasan'ny lalam-pirenena manerina ny nosy no mitaraina noho ny faratsiny ny lalana io isan'ny vato misakana ho an'ny famokarana ireo lalana ratsy sady loka izay mila tsy ho afaky ny fiara-pifamezivezy mijanona ho baraingo hatramin'ny androany ihany koa ny nalehan'ny vola natokana ho an'ny fond routier izay tsy mivoaka ary tsy hita mba ahafahana mikojakoja ireo lalam-pirenena maro eto amintsika fantaina mipetraka tokoa zay hoe nankaiza moa zany le vola ny fond routier teo aloha efa tsisy tsomoly izy zany amin'izao fotoana zao hoe valaza fond routier le izy de misy falisaran-jala be dia be an'ireo compagnie pétrolière io zany ao anatin'izy tsy fantatsika koa efa mandova le izy efa ao ve le vola sa araka le filaza dia hoe mifanala vola tsosa ry zareo fa na izany na zany anjara fanjakana zany tokony andamina zany ary tsy vita nefa zany tao anatin'izay fotoana lavo zay mira fa tsy ho vitany intsony koa izy ao anatin'izao zato taona zato andro avy zao dia etsika mahita izy fa na izany na zany tena ho sahirana zay an'izay ny fitondrana aorinan'izy satria dia tena ho fanamboaran-dalana raha fotsiny ary mbola hoela mihitsy vao vita samy fanamboaran-dalana zany ho lasa vesatra ho an'ny filoham-pirenena manaraka eo ny fanarenana ireo lalam-pirenena maro eto amintsika raha tsy namoaka vola ho an'izany mihitsy ny fanjakana mijoro ankehitriny raha ohatra ka atao anatin'ny 17 na 18 taona isika tsy nanamboatra lalana nanamboatra lalana resahako zany manao entretien fa tsy manao lalana vaovao dia tena vesatra ny tena zavatra lehibe tokoa zay filoham-pirenena ho avy eo amin'ny resaka fanamboaran-dalana satria raha ijerevantsika hoe ny aksa anaky enina mandeha amin'io lalam-pirenena anaky lalam-pirenena faharoa voalohany fahatelo voalohany angamba zao tsy dia simba fa ny ankoatr'izay tena potika tanteraka taona dia asevatra zay ajevatra tokoa zay fanamboaran-dalana zay 100 andro izy anao teo 100 andro sisa no tondrazo fitondrazo zao raha ohatra izy ka hilatsaka zany ka mametram-pialana zany no an'ilay fifidianana dia amin'izao aloha mahita kely any fanantenana ny amin'ny zavatra hoe mbola hita hitsanga ao anatin'ny 100 andro zany satria mbola marobe ireo projet zay miandry filoham-pirenena zay mbola tsy vita ihany koa ary mihena fa tsy ho vita intsony le izy satria raha ny zavatra mitsanga amin'izao fotoana zao dia fahampotehana no hitantsika amin'ny lalam-pirenena rehetra ankoatra ny loza mahatsiravana mety ateraky ny fahasimbany lalana mampirongatra ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny toerana iray ihany koa ny faharatsy ny lalana io ankoatra ny lalam-pirenena maro zay tena mbola ao anatin'ny fahampotehana tanteraka ankehitriny efa ahitana fahasimbana ihany koa amin'izao fotoana izao ireo lalana hany mba nahitana fanamboarana tamin'ity taona ity na ny eto an-drenivohitra izany na ny any amin'ny faritra manampitrotraka ihany koa ny tsy fiasan'ireo station de péage na ny toerana fandanjana fiaravaventy manerina nosy izay efa mbola namaro no tsy niasa hany ka manamafy izany fahampotehany lalana izany
lalana fotsiny izay fa raha ny zava-misy amin'ny ankapobeny dia minimikipy manoloany ireo teboka samihafa manabaribary ny fahantrana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny fanjakana Foibe ankoatra ny fahasahiranana manjaka ny tsy fandriam-pahalemana saingy tsy misy ny fandraisana andraikitra mazava izay no isan'ny nisongadina nandritra ny tatitra nataony solombavambahoaka na tany fotsy ho an'ny vahoaka tao amin'ny distrika iandreketan'ny farany herinandro lasa teo andahoarahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Eo ihany koa nefa ny tsy maintsy manao tatitra ihany amin'ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena hoe mahantra vahoaka malagasy. Tsy jerevana ireo fotoanam-panjakana nefa izany dia tsy maintsy manao tatitra n'izany. Tsy misy ny lalana itondrasan'ireo vokatra izay vokatra avany ambanivohitra. Miala fomba-mpianana ny insécurité izany lehilehibe izany ny tatitra ny eto solombavambahoaka ahafahana ahafantarany vahoaka aty amin'ny fotsiny hoe zao ny zava-misy. Tsy maintsy miady mafy nefa ny solombavambahoaka mba ahafahana miady amin'ny fahantrana tena izy. Amin'izao dia tsy jereva amin'ny fanjakana Foibe izany zavatra rehetra izany. Mila misokatra amin'ny masontsika vahoaka, mila misokatra amin'ny masontsika vahoaka aty ambanivohitra amin'izao andro izao. Akoho ny fetin'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika kosa indray dia nahatratra 7:50 ireo marary tonga ny fahasalamana tetsy amin'ny hôpitaly sy SUJR nandritra ny 2 andro nankalazana ny fetin'ny Pasika sy ny alatsinain'ny Pasika moa izany hita ho ny ena noho ny tamin-taondasa ireo olona tonga notsaboana teny an-toerana raha ny fanazavana ny tompony andraikitra teny an-toerana androany saingy ambony hatrany ny tany maratra vokatry ny tranga eny anivon'ny fiarahamonina na ny accident à responsabilité civile fity nokolony. Ny ena raha oharina tamin'ny taondasa ireo marary no raisina antanana teny anivon'ny hôpitaly SUJR nandritra ny fankalazana ny fetin'ny Pasika ny farany herinandro lasa teo. Raha toka nahatratra 7:50 ireo tonga nanao fizaham-pahasalamana tamin'ny fetin'ny Pasika 2024 ny ena ho 7:50 izany ny 7 aprily 2024 lasa teo. Toy izao ny andindiny teo amin'ny sampana Vonjitaitra. Ny lozanseau teo anivon'ny fiarahamonina na accident à responsabilité civile ny hôpitaly teto aminay nandritra ny paka anankiroa. Ny lozanseau teo anivon'ny tokantrano na accident domestique iray. Ny hafa indray kosa nandritra ny latsinaina ny paka ny lozanseau teo anivon'ny fiarahamonina 420. Ny lozanseau teo anivon'ny fifamoivoizana 430. Raha ny teo anivon'ny sampana Vonjaina misy 20 ireo no raisina antanana ny fahasalamana teo anivon'ny SUJR raha toka olona miisa 7 ireo niditra hôpitaly teny an-toerana. Teo amin'ny sampana Vonjaina indray kosa nandritra ny fetin'ny Pasika 2024 ny zahampahasalamana nandritra ny alahadin'ny Pasika ny zahampahasalamana 1:20 ny hôpitaly anankidimy nandalo enina. Ireo izay indray kosa izay ireo niditra hôpitaly noho ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola lehilahy iray. Tamin'ity taona ity indray dia ankizy no saika namono teny ankizy anankiray. Ny momba ny fihinanana sakafo tsy ara-pahasalamana indray iray. Raha ny hita mahazo vanatrany ny loza eny anivon'ny fiarahamonina na ireo accident à responsabilité civile nandritra ny fety izay mitotaly 7:50 tao anatin'ny 2 andro. Manaraka azy ny lozam-pifamoivoizana. Olona iray avy no maty vokatry ny aretina hafa ny alahadin'ny Paka sy ny alatsinain'ny Paka raha nitatitry ny tompony andraikitra teo anivon'ny SUJR hatrany. Ao anatin'izay vaovao ny fahasalamana izay hatrany fa mahakasika ny fivoarany antotanisa mahakasika ny varinaretina COVID-19 eto Madagasikara kosa indray dia miisa 3:70 ireo tranga vaovao tamin'ireo fitiliana miisa 2:70 natao manerina nosy raha ny antotanisa navoaka teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka
nanomboka ny voalohany volana hatramin'ny fafito ny volana april lasa teo izy ireo izay mitsinjara amina faritra 5 eto Madagasikara ka ny 20 amin'ny avy any amin'ny faritra Avakinankaratra ny 12 eto Analamanga ary ny ray avy any Anosy Dianary Matsiatra Ambony tsy nisy ankilany Namony ainy ary tsy nisy ihany koa ireo ao anatiny tranga anaty fahasarotana. Lafy hafa kosa indray dia niakatra voroeny mahery amin'izao fotoana izao raha ny vidin'ny karaoty eny an-tsena tato anatiny herinandro raha tany amin'ny 500 ariary tany ny kilao ny fiafaran'ny volana martsa, 503 hatramin'ny 5,000 ariary ny vidin'ny karaoty eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Ny fahasimban'ny volona teraky ny rotsakorana ny fanesy moa izay nanimba ny vokatra ny antony izay fiakaram-bidy izay raha ny fanadihadiana. Nandritra ny fankalazana ny fety mipasika ka hatramin'izao, nahitana fiakarany hatramin'ny 2,000 hatramin'ny 503 ariary isaky ny kilao ny vidin'ny karaoty eto Andrenivohitra. Antony fiakaram-bidy ny fahasimban'ny volo no nitondra drano ka nahatonga ny fihinan'ny vokatra eny an-tsena. Ny malaso mahavita an'ilay karaoty raha malala moa mavidy pena nefa miakatra. Dia arakaraka ilay vidy penana miakatra ilay karaoty amin'izao maty ilay tondra drano be teo. À part zany sia zao mameno tanàna am'izay dia zay malavan'ilay karaoty moa le mahasika riana ambanivohitra koa le tatsay raha malala ihany tonto fa vitsivitsy tonto ihany le tatsay mba manana an'ilay vokatra tsy maintsy mampakatra an'ilay prix. Nefa mipinana nefa tsy maintsy hoe ihinana ihany tonto mpanondra leo an-tany. Raha ny tokony hoe zany vampitao zao tokony hoe hiakatra ambobary atsira be nefa efa somary efa le ao anatin'le efa tsisy matin'le cyclone be teo iny. Tena zao ohatra hoe tany apary naka ohatra hoe 500 izy tany. Ny frais nefa ny etsy an-tany ny dokera. Dia pala mba tonga aty tafakara 3,000. Dia androany izao na 503 ito anaty gony. Tsy mahavaly ny filana ny karaoty tonga eto Antananarivo amin'izao raha nambaran'ireo mpivarotra. Amin'ny 3 ora maraina dia efa tsy ahitana karaoty intsony eny amin'ireo mpamongady mahatonga ny fiakaram-bidy. Ny masokarena izay nitombo, ny volo sy mban-drano. Izy zao mbola anatin'ny falafosana zao. Tsisy hatrany am-poto mihitsy. Falafosana karaoty zany zao zao. Tsy dia misy dia tsy dia maro ka izy. Ohatran'ny na tsy be zany ny orana tamin'ity dia zay tsy dia nampianina an'ilay karaoty. Tsy dia tia oram-be mako ny zany zao manodididina 15,000 ariary, 3,000 ariary. Hatramin'izao tsy hita ny fanapariana ny zezika mora nambarany fitondram-panjakana. Mijanona 7,000 ariary ny kilao hividianany mpamboly azy raha 500 no nampanantenaina azy ireo. Maresaka iraisany pirenena kosa indray dia nionan-databatra boribory fandresy lahatra amin'ny ampitsarana ny ady. Nisy teo amin'izy ireo nandritra ny 9 taona Arabia Saodita sy ireo ampikomy Houthi any Yemen amin'izao fotoana izao. Fionan'izay tsy nampindro ny maro noho ny fahavoazana ara-toekarena sy ny fahatolona maro nandritra izay fotoana nisian'ny ady teo amin'ny rotonta izay. Anatin'ny adevitra mahakasika ny fampitsarana ny ady nisy teo amin'izy ireo nandritra ny 9 taona i Arabia Saodita sy ireo mpikomy Houthi any Yemen ankehitriny. Naneho ny fahavinonany amin'izany i Arabia Saodita, isan'izany ny fangatahany vondron'ny Al Saoud ny tsy amatsy ny fanjakana islamika fitaovam-piadiana any Houthi intsony. Na izany aza, tsy manantena ny tanterahana izany ireo Houthi. Tokony hahatsapa ny fahavoazana nisy taminay, ny fahatolona ary ny fahavoazana ara-toekarena i Arabia Saodita io izy ireo. Isantakin'izy ireo amin'izany ny analana tsy misy atakandro ny saka nataon'ny tafika saodiana amin'ireo seranam-piaramanidina sy seranajambo izay tantanan'ireo mpikomy. Ankilany, ivotra aorian'ny fionan'ireo solitena ny Arabia Saodita sy ireo mpikomy Houthi ny famoahana ny tondrozotra amin'ny mety andravana tanteraka ny ady. Mety isy ihany koa ny fifanakalozana amin'ireo gadra nandritra ny ady amin'ity herinandro ity. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity. Naiza misy anao ankasitrahana ny fanaranao ny fampahalalam-baovao tao anatin'izay 5 minitra ny tondrana ny fampahalalam-baovao izay. Mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray ary tomboky lasy tomboky vary veloma tompoko.
Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.